indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy toko faevitra ambin'ny folo andininy fa roa ambin'ny folo. Conférence ara-baiboly arahanao eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook radio Oasis. Iarano amin'ny pastora
fitiavana mandrakizay tsy novidina karoraisiko tsisy aiay fa fitarina reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao fisaorana fiderana hoanao Jesosy mandrakizay reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao nafoinao ny ainao avosao ay nahatonga hijoro toy zao ho tena say reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao fisaorana fiderana hoanao Jesosy mandrakizay reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao fisaorana fiderana hoanao Jesosy mandrakizay reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao reo no efa natolosao ay ka sandrato ambony baraiso Jesosy fa avy ao ampo ka hankasitrao
soreri no jerena fizy no hiaro sy hitsinjana ireo teny fikasana meto antany fa Jesosy eo alono jerena ireo teny fikasana nomeny tehirizo ao amponao izay sokony tananika fino fizy no hitarika
indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy 7:20 andininy 12. Conférence ara-baiboly arahanao eto amin'ny Radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook Radio Oasis. Iarana amin'ny pastora Rabarson Abel isakariva amin'ny 9 loha hevitra tena mahasoa sarobidy no atolotra ao antsika rehetra isakariva, toy ny hoe tokantrano feno fitiavana sy fahamasinana, ilay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro, fanalahidin'ilay tanàna masina, ireo didim-pitiavan'ny olona masina mitandrina izay nandidiny. Amboary ny fandaram-potoananao, aza diso anjara ho fitahiana ao anao sy ny ankonanao indray ity herinandro ity. Iraina ny tompo iavana satria tafaverina eto sika amin'izao andro faharoa izao, izay anarahantsika ilay famelabelarana ratsoratra masina mitondra ny lohateny hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Ka ho fanomboantsika izany fotoana izany, andeha ataontsika avy hatrany lay hira faneva mitondra ny lohateny hoe mitenena. Misaotryanao Jeso malalo, satria zao fotoana mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao, koa mitenena le Jeso malalo, izahay iaino tsaranao, ka irateny avy aminao, itoetsabetsaka ao am-ponaya, koa mitenena le Jeso malalo, izahay iaino tsaranao, ka irateny avy aminao, itoetsabetsaka ao am-ponaya, irateny avy aminao, itoetsabetsaka ao am-ponaya. Andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra zay an-danitra, sotranao izahay no ny fitahinao, mbola afaka indray manaraka izao fotoana manokana hianaranay eo an-tongotrao izao. Tompo, mangataka izahay mba ampinao ny tsirairay avy, andray ny teny avy any an-danitra, ka hanova ny fonay, fovato ho lasa fonofo, ary homendrika no antsoina hoe olo masina izay tsirairay avy. Tanterao aminay izany amin'ity anio ity, sotra raino ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio de ijery loha hevitra vaovao indray isika, de ny hoe fanambadiana sandoka mamitaka olona maro. Fonombola atao edena, lay mpahary de nanao tokantrano sisihina, tontolo nafinaritra tsy nisy fahotany, fa voafitaka eva lavo koa i Adamo, de nanjary tokantrano mitotongana no hita, fisarahany mpivady maro loatra tsy tahisa, de nandroso de nihitatra ny sainy. Izay voalaza ny Baiboly de nezahana novainy, ilay fiarahana masina nanjary mamofady, izay norarahan'ilay mpahary de indreo mifanambady. Andeny eo arahantsika izany fandalinana izany. Andriamanitra trantsika ry havana malala satria manana tombotsoa iaino handre hanaraka ny fampianarany soratra masina. Ny lohahevitra zay hoentitsika mandritra izao andro vitsivitsy zao dia nampitondraina ny lohateny hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Milohan'ny rosotsika amin'ny famakafakana, manasatsika hiaraka nondrika ny lohatsika hivavaka. Vavaksika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro,
lehibe sy matalanjona tokoa ny asanao ary manana programa mandrakariva eo amin'ny fiainana ianao. Nanokana izao fotoana izao zahay andiniana ny teninao, mitenena amin'ny alalam-panomponao, fa vonina iaino zahay ny aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra zay hoentintsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ilay fanambadiana sandoka mamitaka ny maro. Tamin'ny lasitsika dia nahita ilay fanambadiana zay akasitrahan'Andriamanitra, fanambadiana zay mazoto mampandrosa an' Jesosy ao anivon'ny tokantrano. Fa ny kosa isika dia hijery zany fanambadiana sandoka zay mamitaka ny maro izany. Ny fitaka moa zany dia efa hatrany an-danitra no efa nisy ny antsoina hoe fitaka, ary vokatr'izay dia nazera ireo anjely zay nitondra izany fitaka izany. Mahafinaritra loatra ny tenin'ny Papa Jauna faha-13 zay milaza hoe zavatra tsy azo ivalozana mihitsy izany kristianina tsy mahalala ny boky masina izany. Ary ny Papa Paola faha-9 ihany koa dia mbola nanamafy hoe tena ilaina ny fiverenana ny Baiboly, tena ilaina ny fiverenana ny Baiboly. Tany am-piandohana tokoa rehefa nanorina ny fanambadiana Andriamanitra dia lehilahy anankiray nivady tamina vehivavy anankiray. Fa amin'izao vaninandro iainantsika izao, asa efa miaina loatra ao anatin'ny fandrosoana ve, dia noentina soamasinina eo anivon'ny fiangonana ny fanambadiana lehilahy samy lehilahy. Entina soratana eo anivon'ny komina ny fanambadiana olona zay tsy mitovy fananahana. Ary ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao aza dia misy hatramin'izany hoe fanambadiana amin'ny biby zany. Raha tany am-piandohana araka ny nambarako tamintsika dia lehilahy anankiray ho an'ny vehivavy anankiray. Fa amin'izao vaninandro iainantsika izao, hitatsika sy rehentsika amin'ireny hainao manjery maro isan-karazany reny, fa misy aza hatramin'izany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy 13. Milaza izany ve ny Baiboly? Manambara izany ve ny Baiboly? Andeha hosokafantsika ny Isaia 4:1. Isaia 4:1. Ka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray, ka hanao hoe ny haninay ihany no haninay, ny lambana ihany no tafinay, fa izao ihany no angatanay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay, ka afa ho tondromaso. Resaka fanambadiana no resahana eto, ary faminaniana ny bokin'ny Isaia. Tamin'ny fotoana ny tenenan'ny mpaminany Isaia nyty teny ty dia tsy mbola tanteraka izany fanambadiana lehilahy anankiray manambady vehivavy 7 zany. Ary zay ny antony mahatonga azy miteny hoe any aorinany dia isy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray. Dia le vehivavy no mametraka ny fepetra ao anatin'ny fanambadiana. Ny anina ihany no aninay ny lambana ihany no tafinay fa ny any mba angatanay aminao fotsiny dia zao hoe aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay, ka afa ho tondromaso. Fanambadiana mampieritreritra zany, zay toa tsy mifanaraka amin'izay voalazan'ny soratra masina sy ny soritin'Andriamanitra, kanefa indro tanteraka amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ary araka ny nambarako tamintsika teo dia faminaniana no ambaran'ny Isaia 4:1. Kanefa azo raisina rabaky teny ihany koa ny fahataterahan'izany teny zany. Raha faminaniana ny resahana dia rehefa miresaka vehivavy ny faminaniana dia misy dikan'izay, ary rehefa miresaka lehilahy ny faminaniana dia misy dikan'izay. Ao amin'ny Efesianina 5:17 sy ny 4:20 dia maneo izany sary anohatra izany. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ny fiangonana zay manaiky an'i Kristy ho lohany dia manaiky an'i Kristy amin'ny zavatra rehetra, ary ny vehivavy zay manaiky ny lehilahy ho lohany dia manaiky ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra.
raha haseho an-tsary izay voambara de tahaka an'izao ny lahy ny lohan'ny vavy ary ny vavy zany ny vatany de tahaka an'izay koa Kristy no lohan'ny fiangonana de ny fiangonana zany a no vatan'ny Kristy ka mazava ho azy zany fa zay hitondrany lohany a no andehanany vatany. Andehany akasary any ohatra kely ahy raha ohatra ka mitodika mianavaratra ny lohany de sanatrian'izany ve hitodika ianatsimo a ny vatany fa zay hitondrany lohany a ny hitondrany vatany zany hoe raha mitodika mandroso ny lohany a de tokony mandroso mifanaraka am'izay ihany koa ny vatan'ny olona anankiray. De tahaka an'izay ihany koa ry havana malala Kristy sy ny fiangonana zay hitondrany Kristy ny fiangonana no tokony andehanany fiangonana fa tsy hoe akory hoe Kristy mitarika ny fiangonana am'ty lalana ity a fa ny fiangonana kosa miova lalana na mandeha lalana mifanohitra am'izay nitondrany Kristy azy. Ny Isaia 4:1 ry havana malala de sady miresaka ny olam-panambadiana zay misy am'izao vaninandro eny antsika zao no mitantara ihany koa na maminany ny fisian'ny fiangonana marobe zay misy a manerana an'izao tontolo zao a zay mitonona ho vadin'ny Kristy ary rehefa nataony fikarohana de fa mahatratratra any amin'ny 3 alina no eken'ny kristianina ho fiangonana am'izao vaninandro eny antsika zao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 sy ny 7 dia milaza am'izao ny tenin'ny tompo ary avy aminareo ny mpisahan'ny olona sasany mitoroteny tsy marina hitaonany mpianatra naraka azy. Resaka toroteny no ambary eto ka izany a na toroteny aza ny resahana de misy ihany koa le antsoina hoe toroteny tsy marina. Ny toroteny marina ry havana malala de mitaonany kristianina nantonany Jesosy fa ny toroteny tsy marina kosa de mitaonany mpianatra hanaraka lay mpitoroteny. Raha niverenatsika ny Isaia 4:1 de mahita fa nametraka fepetra anankitelo a ilay vehivavy. Ny fepetra voalohany zay napetraka ilay vehivavy a de hoe ny hanina ihany a no haninay, ny hanina ihany a no haninay. Ny baiboly rehefa miresaka hanina de tsy voatery hoe sakafo ara-nofo ihany fa nany amin'ny Deutéronome 9:7 tapany 2 nany amin'ny Matthieu 4:1 de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ka raha vao miresaka hanina ny tenin'Andriamanitra zany ry havana malala de azo raisina tahaka ny tenin'Andriamanitra ihany zany. Ka raha nametraka fepetra lay vehivavy hoe ny hanina ihany no haninay, lay vehivavy zay aseho amin'ny fiangonana de tahaka amin'ny teny hoe tsy voatery anaraka ny teninao zahay, tsy voatery hitandrina ny didinao zahay, manana teny hafa ivelan'ny teny zay homenao zahay. Rehefa manokatra ny baibolitsika isika de eo amin'ny pejy voalohany eo misy ny antsoina hoe famaritana, ny antsoina hoe ny soratra masina. Ny soratra masina dia ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Averiko indray mandeha, ny soratra masina dia ny testameta taloha miampy ny testameta vaovao. Indraindray tsika dia mionona mifananatsika ilay filazantsara mangamanga kely zay zaraina any anivon'ny sekoly, zaraina anivon'ny tokantrano tsiraray avy de mionona hoe manana soratra masina. Eny, ekena soratra masina iny fa saingy soratra masina tsy ampy ry havana malala fa ny soratra masina de mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny pejy voalohany eo hoe ny fitambaran'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Ka rehefa nyteny zany le vehivavy hoe na ny fiangonana manao hoe ny hanina ihany no haninay de tahaka ny teny izy hoe tsy voatery manaraka ny testameta taloha sy ny testameta vaovao zahay fa ampy anay ihany ny ampahany am'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny olana goavana zay atrehan'ny kristianina maro
na mahazo ny kristianina maro am'izao vaninandro enantsika izao ry havana malala de zao soloana fampianaran'olombelona ny tenin'andriamanitra ary mampalahelo izany toe-javatra izany ary tsy misalasala izany kristianina zany no teny hoe ny haninay ihany a no hoaninay. Ny zavatra faharoa zay nangatan'ilay vehivavy na ny fiangonana tam'ilay lehilahy ny kristy de hoe ny lambanay ihany a no tafinay. Ny soratra masina rehefa miresaka lamba dia toetra no tiana seho am'izay ny toetra ny kristy rehefa ho any an-danitra ny kristianina ireo olona masina zay ambaran'ny baiboly a dia tsy misy afa-tsy ny toetra madio irery ihany no entina any am'ilay lanitra zay ny manin'andriamanitra atsika. Tsy afaka hoe anamboatra akanjo ety an-tanytsika mba ho entina any an-danitra fa ilay toetra madio a zay aseho amin'ny lamba fotsy a no entintsika any an-danitra. Entina nehoana ny fomba mampanao ny kristy ihany koa ny lamba ary raha ny marimarina kokoa de zao hoe kristy mihitsy no aseho ny lamba satria ny soratra masina de milaza hoe hitafio kristy fa tsy ny eken'ilay vehivavy ny tafy an'ny kristy, tsy ny eken'ilay vehivavy nitovy fomba mampanao amin'ny kristy ary tsy ny eken'ilay vehivavy na ny fiangonana ny hanana toetra tahaka ny toetra ny kristy. Ny zavatra fahatelo farany a zay nangatan'ilay vehivavy de hoe aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afa ho tondromaso. Aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afa ho tondromaso. Iza moa ny anaran'le lehilahy kristy. Ny mahafinaritra amin'ny fotsiny zany de zao hoe ny antsoina hoe kristianina dia ampy azy zay satria tsy manala baraka azy ary tsy mitondra enatra eo anivon'ny fiarahamonina fa na dia tsy mihinana zay asian'ny kristy hoanina azy na dia tsy mitafy zay asian'ny kristy tafiana azy rehefa antsoina fotsiny hoe kristianina dia ampy azy zay. Andeha azavaitsika ara-paminaniana ny Isaia 4:1 ka hosolotsika lay vehivavy, solotsika ilay hoe lehilahy, hosolotsika ny anina ary hosolotsika ihany koa ny lamba. Raha azavaina ara-paminaniana ny Isaia 4:1 de hoe any aorianany de isy fiangonana maro iazona ny kristy. Isy fiangonana maro iazona ny kristy de ilay fiangonana metraka fepetra amin'ny kristy hoe tsy voatery manaraka amin'ny baiboly zahay, tsy voatery mitandrina ny didinao zahay, tsy voatery manaiky ny fampianarana zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina izahay fa manana ny anay manokana. Ly fiangonana hiteny amin'ny kristy hoe tsy voatery mitovy toetra aminao vo kristianina, tsy voatery mitovy fomba mampanao aminao vo kristianina, tsy voatery mitafy aminao Jesosy eo vo kristianina fa ny zavatra mba angatanay fotsiny de zao hoe ekeo fotsiny nitondrana eny anaranao hoe kristianina. Ry havana malala isany izay lay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro ao amin'ny Efesianina 4:4-5 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Raha iray ary ny finoana nahoana ny misy ny karazam-pinoana tahaka ny maha-iray ny tompo Jesosy no maha-iray ny finoany Jesosy. Ary io finoany Jesosy io a de manana batisa tokana de ilay batisa zay nanaovana batisa an Jesosy. Azo fantarina ary ve zany io finoana iray any tompo io ary ahoana ny fomba matarana izany finoany tompo iray izany. Ezekiela 4:7-20 mijoro eto anatrehanareo a satria mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Ny mpisorona no ampianatra ny vahoakako
hanavaka ny masina sy ny tsy masina ary madio sy ny tsy madio. Asan'ny mpampianatra, asan'ny mpisorona asanay mpisorona, asanay mpampianatra ny soratra masina ry havana malala, ny mampianatra anareo hanavaka ny masina sy ny tsy masina. Adidinay ny mampafantatra anareo ny madio sy ny tsy madio. Ahoana no fomba afantarana io finoany Kristy anankiray io? Ao Matio 7:20 de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ka de ny voany no afantaranareo azy. Ny voan'ny fampianarana ry havana malala no afantarana ny finoany Kristy anankiray io, ary zany no hampafantarana sy hampitandreman'Andriamanitra atsika tsiraray avy aminay mpampianatra indraindray no ka de ny voany no afantarana azy. Ny voan'ny fampianarana raha ny marimarina kokoa. Ny zavatra misy amin'izao vaninandro eny atsika izao de ampianarinay anareo fa rehefa maty ny olona de direkta makany an-danitra. Raha ny maty rehetrarehetra tokoa moa ny direkta makany an-danitra, inona zany nilazana io lanitra io? Ary nahoantsika ny malahelo, nahoantsika ny tomany, kanefa ny havana malalatsika lasa ny an-danitra. Ary indraindray lasa fomba fiteny mihitsy hoe nalain'Andriamanitra ny havana malalanay. Sitrak'Andriamanitra ny antso ny havana malalanay. Lasa n'Andriamanitra ny havana malalanay. Tsy ry havana malala, tsy mampianatra an'izany ny tenin'Andriamanitra. Kanefa dia mivoaka amin'ny vavanay mpampianatra izany fampianarana izany. Malasa saina sy mampandiny tena tokoa ny zavatra misy amin'ny fotoana hafatesany lazaina fa lasa ny an-danitra. Rehefa tonga ny fotoana famadihana, aiza no mamadika? Any an-danitra ve? Mampieritreritra zany. Ny voany ozy ny soratra masina no hafantaranareo azy. Izay mpampianatra no mampianatra anareo indraindray fa eken'Andriamanitra ho batisa avokoa na afafy, na atete, na asitrika. Ary zay ny antony mahatonga an'izy hoe ny batisa nanaovana batisa hafa ary ny batisa nanaovana batisa anao hafa. Ampianarina ianareo fa amin'izao vaninandro eny atsika zao de tsy misy fadifady zany tsony, fa efa madio avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Any ka andramakandramana avokoa zao zavatra rehetrarehetra zao satria ve efa madio. Zany fiainam-panambadiany zany moa de fa miseho amin'ny endriny sy ny karazany maro, kanefa ny mahalasa saina sy mampandiny tena de zao hoe maro amin'izy ireny no tafiditra am-piangonana. Raha mandinika ny vaninandro eny atsika ny tena koa de lasa ny eritreritra hoe raha tsy lavitra noho ny tany Sodoma sy Gomora ny vaninandro eny atsika, satria tany Sodoma sy Gomora hoe tsy nentina namasinina tany am-piangonana, ny mariazina olona tsy mitovy fananahana. Tany Sodoma sy Gomora hoe tsy nisoratam-panambadiana izany mariazina olona tsy mitovy fananahana zany. Kanefa amin'izao vaninandro eny atsika zao de mahazo laka tanteraka. Tena diny marina ve ny tenin'Andriamanitra? No antony mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ao amin'ny Ezekela 2:20, Ezekela 2:20, andininy 4:20 de misy teny mampieritreritra ary miantefa aminay mpampianatra ny soratra masina ary antefa aminao ihany koa.
zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandika ny lalànako ireo mpisorona sady manimbazimba ny toera-masoko, mampifangaro ny masina sy ny tsy masina izy, tsy mampianatra ny olona na afaka ny madio sy ny maloto, ary mini tsy mahalala ny andro sabatako. Fantatry ny mpisorony zany, hay ny mpitondra fivavahany zany, fa ny mampalahelo de zao hoe ampifangarona ny masina sy ny tsy masina, tsy ampianarina ny olona na afaka ny madio sy ny tsy madio. Ary ny akabeazan'ny mpampianatra de minitsy mahalala ny sabatan'i Jehova, na de hainy tsara azy, na de ny enarany azy zany. Iray ny finoana ry havana malala de ny finoan'i Kristy. Iray ny finoana ry havana malala de ny finoan'i Kristy, fa tsy hoe finoana adventista, finoana katolika, finoana protestanta, finoana Jesosy mamonjy, finoana ara-pilazantsara sy ireo anara-piangonana be de be misy manerana an'izao tontolo zao. Raha metraka fanontaniana aminao aho hoe misy katolika avy any an-danitra, tsy misy any. Misy protestanta avy any an-danitra, tsy misy any. Misy Jesosy mamonjy avy any an-danitra, tsy misy any. Ary mba misy adventista avy any an-danitra, tsy misy any. Anara-piangonana avokoa zany rehetrarehetra zany. Raha metraka fanontaniana aminao a, azonao ataony manangan-tanana izy amintsika reto a no miandry ny fiverenan'i Kristy a eny amin'irao ny lanitra. Mahafinaritra fa manangan-tanana avokoa isika rehetrarehetra. Ny dikan'ny anara-piangonana hoe adventista ry havana malala de miandry ny fiverenan'i Kristy fandrony. Ka ireo rehetra zay miandry ny fiverenan'i Kristy fandrony zany, adventista no tokony hiantsona azy. Ahoana ihany koa no fomba ahafantarana ity finoan'i Kristy anankiray ity? Ao amin'ny Isaia 9:20 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha miteny arak'izany izy de olona zay mposahany fahazavany maraina. Ny fiangonan'i Kristy ry havana malala, na ilay finoan'i Kristy iray a, de miteny araky ny lalàna sy ny teny vavolombelona. Rehefa ny fiangonana no misy saina sy miteny hoe ny anina ihany no aninay, ny lambana ihany no tafinay, fa aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afa tondromaso, tsy ho ela de ho lavin'i Jesosy izany fiangonana izany. Ary Jesosy tsy mba miantso izany fiangonana izany olona masina. Araky ny voalaza tao amin'ny Matthieu 10:10, 9 ka hatramin'ny 19 dia mpiatsara velatsy no iantsony soratra masina ny olona na ny fiangonana zay miteny tahaka an'izany. Ary mazava sy entitra ny tenin'i Jesosy atao amin'ny Matthieu 10:7 manao hoe koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Zava-doza kay ry havana malala ity mifikitra amin'ny didin'olombelona ity. Zava-doza kay ity mitazona fampianarana hafa zay ivelan'ny Baiboly ity. Zava-doza kay ity manana lalàna hafa zay tsy nambaran'Andriamanitra ity. Foana ny vavahandreo amiko izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Indro ny faharetan'ny olona masina. Zany no loha-hevitra zay no voaboasintsika teto nandritra ny andro vitsivitsy, ary mbola ho toizantsika mandritra ny andro vitsivitsy zay hitantsika tao amin'ny Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina, de zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy Kristy. Ry havana malala isany, ny olona masina dia hita eo amin'ny fiainana fa mitandrona ny didin'Andriamanitra izy ary mitana ny finoan'i Jesosy Kristy. Ary io olona masina io a no hafindran'Andriamanitra any an-danitra rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Andao hanao dingana tsika tsiraray avy hiditra ao anatin'ny sokajin'ny olona masina. Andao antonina ny
mpitondra fivavahana zay nampianatra atsika zay mampianatra atsika andao lazaina ny ray aman-dreny lazaina ny piraitapo lazaina ny fianakaviana lazaina ny namany andao isika hiditra ao anatin'ny andian'ireo olona masina izay mitandrona ny didin'andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy satria ny apokalipsy 4:20 andiny ny 4:20 sy ny 7:20 de milaza mazava fa tsy mba hiditra any velively zay tsy masina tsy mba hiditra any velively zay tsy masina atao amin'ny apokalipsy 4:20 dia misy teny mifandray akaika amin'ny loha hevitra zay hoentitsika de tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy Kristy ary amin'ny apokalipsy 4:20 olona masina no antsoina ireto mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy ireto ary aty amin'ny apokalipsy 4:17 kosa zanaka sisa no antsoina ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy fa eto amin'ny apokalipsy 4:17 ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy de matezitra ny Satana raha iandany any ianao iandany an'ireo zay fiangonana zay asehon'ny vehivavy araka ny ambara eto zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy ve sa iandany amin'ilay fiangonana miteny hoe ny hanina ihany no haninay ny lambana ihany no tafinay fa aoka ho tonona amin'ny anaranao izahay ka fao tondromaso fidinareo anio ary zay hotomponareo ary havana malala isany fa raha izao sy ny ankona kosa hanompo an'i Jehova izahay anjaranao no misafidy am'ty anio ty na hiteny ianao hoe ny hanina ihany no haninay ny lambana ihany no tafinay fa izao ihany no angatanay aoka ho tonona amin'ny anaranao izahay ka fa ho tondromaso na hiteny hoe hiditra ao andian'ny olona masina ako de zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an Jesosy Kristy misaotra an'Andriamanitra satria afaka niaraka nianatra ny tenin'Andriamanitra teto isika ary hita hoe lina sy mifantoka amin'izany fampianarana izany tsy mahafaly an'ny Satana ny fifatoatsika tsy mahafaly an'ny Satana ny fahafoizantsika fotoana hiantorahana eo tongotr'i Jesosy mba hianona ny tenin'Andriamanitra fa aoka ho tsarovantsika mandrakariva eo mandrakariva Jesosy manampy manoana ary mampahery atsika mba hizotra amin'ilay lalana ety tiany Jesosy hitondrana atsika ety ny lalana fa ampidirana atsika tsiraray avy ny fiainana mandrakizay zay ny manin'Andriamanitra atsika tompony ampiorona izany teny zany ao ampotsika tsiraray avy amen vavaka isika tompo Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro akory ny hafalianay fa manana drafitra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao ny taonanay ianao hiantoraka eo tongotrao mba hiaino ny feonao misaotra Andriamanitra satria nazavanao ny fosiny fisainanay tsiraray avy ndraindray tsy tandritandrinay fa miteny izahay manao hoe ny hanina ihany no haninay ny lambana ihany no tafinay fa izao ihany no angatanay aoka ho tonona amin'ny anaranao izahay ka fa ho tondromaso anio anefa dia nampianatra ianao fa iray ny finoana dia ny finoan'i Kristy finoana zay manaiky an'i Kristy amin'ny zavatra rehetra miteny tahaka ny tenin'i Kristy misaina tahaka ny fisainan'i Kristy ary manatanteraka izay rehetra nandidin'i Kristy Andriamanitra maniry zay ho tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny olona masina ekeo Andriamanitra ary akasitrao izany mba tonga anay hitandrina ny didinao sy hitana ny finoanao ary anana tombontsoa hionona ny amin'ilay tanàna masina zay ny maninao
tonoana sy angatahna ary zany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao jesosy tompo amen. indro ny faharetan'ny olona masina, indro ny faharetan'ny olona masina. Apokalipsy toko 7:20 andininy fa 12. Konferansa ara-baiboly arahanao eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM, eo koa ny page Facebook radio Oasis. Iarana amin'ny pastora Rabarson Abel isakariva amin'ny 9 loha hevitra tena mahasoa sarobidy no atolotra ho antsika rehetra isakariva, toy ny hoe tokantrano feno fitiavana sy fahamasinana. Ilay fanambadiana sandoka mamitaka olona maro, fanalahidin'ilay tanàna masina, ireo didim-pitiavan'ny olona masina mitandrina izay nandidiny. Amboary ny fandalam-potoananao, aza diso antsara ho fitahiana ho anao sy ny ankonanao indray ity herinandro ity.